Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ravana dia araka izay hitantsika eo amin'ny Zakaria 7:9-11. Zakaria 7:9-11 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tamin'ny Zakaria ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, manaova fitsarana marina, ary samy mifampianatra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy. Ary aza mampahory ny mpitondra tena, na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao am-ponareo anisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nentiny aino ireny, fa nampiemotra ny sorony, nataony lalo-dalovana ny sofiny mba tsy andre, eny, nanao ny fony mafy toy ny diamondra izy, mba tsy iaino ny lalàna sy ny teny izay nampitondray ny fanahin'i Jehovah tompony maro ho lazainy ny mpaminany fahiny, ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy tamin'i Jehovah tompony maro. Ko atony ny antsony ireny fa tsy noinony, dia ho toy izany no iantsony kosa fa tsy hoenoko ho i Jehovah tompony maro. Fa aheloko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra izay tsy fantany izy, toy izany nalaony tany taoriny, ka tsy nisy olona nandroso na niverina, fa nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy. Amen. Araka izany ravana dia ny fiantsoana ny Israely amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra sy ny vokatry ny tsy fankatoavana. Izany no azontsika mitinana izao ampahatsoratra masina izay noraisintsika teo izao, ary misy reto famarinana telo reto ny tiako indray hisariana ny sainao avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: miantso ny Israely hanao ny marina, hamindra fo, ary tsy hampahory ireo marefo indrindra Jehovah. Miantso ny Israely hanao ny marina, hamindra fo, ary tsy hampahory ireo marefo indrindra Jehovah. Hitantsika izany amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10. Etsika ravana dia mahita fa ity Zakaria 7 ity dia misy fanontaniana izay napetraky ny olona tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany hoe inona ny tokony ataonay, satria vao niverina kelikely avy any amin'ny fahababoana mantsy ny olona, ary manomboka manangana ny tanàna, manangana ny tempoly amin'ny fotoana ny Zakaria io. Teo alohan'izay, izany hoe nandritra ny fahababoana 70 taona, dia isaky ny volana 15 dia nanao fotoana itomanizana ary zareo, fidradradradrana, fifadiana, vokatry ny fahatsiarovana zany hoe tena ravy Jerosalema, dia nitomany foana isa-taona. Dia rehefa tonga amin'izay ny fotoana fanarenana ny tempoly dia nanao fanontaniana tany amin'ny mpisorona: izahay ve mbola tokony hankalaza le fotoana tsiarovana nandravana ihany, satria efa hatsangana manko izao tiany tempoly. Dia namaly moa ny mpaminany, tsy le hoe nareo mitomany hidradradratra hatsiaro ny faharavany Jerosalema sy ny tempoly, fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra sy tokony nataonareo dia izao na handray lesona, na ny tany hoe inona marina moa izany na tonga antsika ho rava tahaka an'izao, inona le didin'Andriamanitra izay tsy nitandremantsika, dia naka lesona dia nitandrina an'izany. Dia eo izy amin'ny andininy 9 izy zany manome amin'izay hoe zao ary ny tenin'i Jehovah izay ambara aminareo. Miantso Andriamanitra, mampahafantatra Andriamanitra ny sitrapony, inona le zavatra tian'Andriamanitra kenina zareo, tsotra ny ela izy eo amin'ny fitsarana ozy izy, manova marina amin'ny fitsarana, aoka hifampiatra sy hifamindra fo amin'ny rahalahiny avy, fitiavana ane zany. Mifampianatra zany dia mifamindra fo, fa tsy hoe za tsy te halala. Dia tahaka izay koa ny mpitondra tena, le olona marefo ny kamboty, ny vahiny, ny mahantra, aza raharotindreo, aza pahorin'ireo, zay no angatahako. Ary io be dehibe ny mpaminany efa niantsoantso an'io. Mika zao dia efa anisan'ny nampitondran'Andriamanitra afatra mitovy amin'izany mihitsy. Any amin'ny Mika 1:9 manao hoe: ry olombelona, efa naseho anao izy izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: ny anao ny marina, ny ho tia famindram-po, ary hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrehatena. Moa ve tsy famitinana n'izany ambaran'ny Zakaria zany, zany ambaran'ny Mika zany? Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany amin'izao fiarahamonina loha simba misy atsika ankehitriny izao ry havana? Dia izao indrindra ny tokony mbola hanaovana antso mafy, antso avo, izany toe-panaharaka an'Andriamanitra voambara eto zany. Eo amin'ny toerana rehetra izay misy ianao, any am-piasana any, na dia manao kolokolo sy mangalangalatra daholo ary amin'ny mpiara-miasa rehetra, mijoroa ianao amin'ny fahamarinana. Indrindrandrindra moa ao anatin'ny toerana raha ohatra ka hoe any amin'ny toeram-pitsarana any, mijoroa amin'ny fahamarinana ry havana.
fa izany anie no antson'andriamanitra tamin'ny israely zany anie zavatra takian'andriamanitra tamin'ny israely tsy hoe nareo manao an'le fombafomba ndeha hitomany isaky ny volana fahadimy fa ny zava-dehibe indrindra amin'andriamanitra ao ianao mandeha amin'ny fahamarinana ry israely eo ao tokantrano ao mila ataona izany fahamarinana zany mangalatra jiro ny jiramany olona sasany angamby ianao lehibe ihany koa tandremo so manararoatra ny fahefana zy eo ampelantananao ka ampahoriny madinika hanararoatra satria hoe inona moa ny aindreto inona moa ny fantatry reto tsy ankasitrahan'andriamanitra satria reto vahiny de reto ka afaka ninona de ataoko an'izao de hoe satria sahirina de zao manaiky zay tenenina eto roko de na ho karamainao roa alina ry izy nefa hampanaovinao asa betaka ninona tsny hoe izy raha sahirina zany ve manaiky eo foana io e izy raha tsisy ataoko ary io indraindray na de ataoko hoe mpanampy atrano aza de tena misy ny olona manararoatra mihitsy na asa tsy tokony andraiketana ara de ampandraketana daholo ty ratra rehetra ty tsy raha apahorina e tena apahorina mihitsy tsy jerevana mihitsy ny zon'le olona hoe ity olo ity manana zoa tahaka ny fitakiako ny zoany ampiasanako fa de indraindray de hoe karama vary masaka e zay no ataon'ny olona sasany am'izao fotoan'izao ary misy kristianina ao anatin'izany ambarako foana rehefa mbola tsy zakany hoe makampanampy atrano aza maka fa manjary manambaka olona fotsiny ianao fa io ohatra mipiasa rehetrarehetra io manana zo io anana congé manana zo io hoe atreto ihany ny ora iasany io fa tsy hoararotina amin'ny havatra rehetrarehetra izy fa raha tsy zany de mitonga amintsika izao tenin'andriamanitra hoe aza manararoatra aza mampahoro ny olona marefo satria marefo izy antsoantso amin'ny famindrampo zany no antson'andriamanitra ho an'ny israely ary mbola antso zany fa am'izao fotoana zao ny olona tena tsy te halala ntsony mihitsy e meteza ifamela heloka adino ny lasa avelao ny lasa omba ny lasa aza mitahiry lolopozy fahatezerana moa ve tsy ny zavatra mbola nantsoantsona tamin'ny androny zakari mbola antsoantsona am'izao fotoana ankehitriny zao ihany ko miantso atsika hifankatiany andriamanitra e ary zany nabaran'i jesosy kristy didy vaovao zo omeko anareo de ny mba hifankatiavanareo aroka tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa ny fantanina mipetraka amikosa aminao ary de izao hoe mamaly zany antsony tompo zany ve anao ami'ty an'io ty sa mana mafy fo mitaonanao ary havana mba tena andeha amin'ny fahamarinana mba tena amindra fo ary hevitra manokana ry olona marefo eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny manodidina anao tsy hanambaka na hanararoatra na hanao azy ireo fitaovana hahazahoanao ny tompontsoa anao fa tena hevitra tsy hanao zay ampitomany na hampahory an'ireo zany ny antson'andriamanitra ho amintsika menakavy amin'ty an'io ty kanefa de izao tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika zany mangatà foana ny fanahy masina hoe fanahy masinao ampio ah fa mety misy fahavinonana tokoa ny anatintsika any fa raha tsy ny fanahy masina ny miara-miasa amintsika de tsy ho tanteraka ny tena fiovana marina ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana de izao hoe nanamafy ny fony ary tsy ny hain'ny tenina ampitandraina ny mpaminany ny israely fahino jehova nanamafy ny fony ary tsy ny hain'ny tenina ampitondraina ny mpaminany ny israely fahiny ho jehova de atsika zany mandiny faraky ambin'ny folo sy nandiny faharoambin'ny folo tapany voalohany raha verina vakina tozy manao hoe nefa tsy nety ny haino ireny lay ireny zay ambary eto a de lay razandry zareo teo aloha zany tsy nety ny haino reno izy mampatsiaro zany andriamanitra eto mampatsiaro eto hoe zao ny zavatra tenenina aminareo zao ny afatra atao aminareo nefa ny razanareo teo aloha nga ny enao zany nampiemotra ny sorona ozy izy nataony lalo-dalovana ny sofiny mba tsy andre nanao ny fony mafy toy ny diamondra izy tsy ny haino lalàna sy ny teny zay nampitondrainy ny fanahany jehova tampony maro lazainy ny mpaminany fahina izy zany hoe mampatsiaro zany andriamanitra eto ho an'reto vahoaka reto hoe tadio fa nyrazanareo talohany e tsy ny haino hoe nanamafy ny fony reo teo anatrehan'ny teny sy ny antsoantso zay nampitondraina ny mpaminany fahina na amin'ny embrotra ny sorony izy ozy zany ohatrany hoe nanao todikivo miembotra izy rehefa tenenina ny tenin'andriamanitra de miembotra izy nanamafy fo izy tsy miraharaha ampidirina amin'ny sofiny avy zany de avoakany amin'ny sofiny avanana tsy nandatsaka-mpo fa vao mainka nanamafy fo mihitsy teo anatrehan'ny tenin'andriamanitra raha ohatra zany ka ny tenenina manao hoe aoka hanao fitsarana marina tsy miraharaha zany zahay ohatran'izay zany le izy aoka mba hifamindra fo zay tsy te halalana zany aoka mba hifamela heloka mba tsy njovy ro mahantra reo nenareo tsy njovona fa zay aza tenitenenina mety ohatrohatran'izany angambana izy zany hoe tena tsy niraharaha mihitsy teo anatrehan'ny afatra zay efa nampitondraina zany ny toetra ny israely fahiny
no tsaivina teto zany nomen'andriamanitra tsiny mihitsy no tsaivina teto zany ho an'reto vahoaka reto hoe tadidy io fa nomena teny nomena ny sitrapon'andriamanitra reo olona reo taloha nandefasana mpaminany samihafa hampahafantatra ny teny fa tsy miaino reo manamafo reo manetsy tadiny reo eo anatrehan'ny afatra zay ndraisa ary tena mampalahelo zany nampatsahivin'andriamanitra teto ny fahamafisam-pon'ireo olona fa inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany indrisy ry havana fa tena mbola betsaka ny amin'izao fotoan'izao ny manetsy tadiny manamafo eo anatrehan'ny antsoantson'andriamanitra tena mbola betsaka tenenina foana hoe tsy mety ene io zavatra tsy marina ataonao io tsy mety ene fa kolokolo ene zany zavatra ataonao zany tsy mety ene enao miaraka amin'ny vadin'olona io manamafo izy tsy te halala tsotro zao fotsiny izy hoe zaza tenitenenina ianao ve ny tenena le mpanompon'andriamanitra indray ne nitezeran'ny olona sasany rehefa miteny azy ny marina ahoana rehefa nambarany tenin'andriamanitra nyobolana fahasivy am'roapolo andiny faraky andiny voalohany izay olona narina matetika ho sisy ka miana mafy atoka dia ho toritory tampoka ka tsy hisy fanasitranana zava-dozana e zany dravany zava-dozana e zany io fanamafisam-po io tena zava-dozy io rehefa tonga amin'izay fanamafisam-po zay ny olona tena sarotra ny manova azy sarotra ny manova azy efa tena manamary tena tsy te halala mihitsy ndraindray ny olona sasany misotro toka mifoka sigara miloka manao an'ity karazany zavatra efa tenenina fa manamafo mihitsy volanao nga ny ividanao ko an'io volanao nga ny laniko amin'io simba amin'io ne fahasalamako zany fa tsy fahasalamanao tsisy idiranao ny fiainako zany ataon'ny olona sasany indraindray manamafo raha mbola tonga aminao anefa n'izao antsoantso zao aza isan'izay manamafo an'io raha mihaino ny feony ianao ozy izy aza manamafo ny fonao rehefa torina ny famelan-keloka andao retsika mba hifamely tsy mety ane io tsika miady io tsy mety ane io tsika mifampitahiry lolopo io tsy mety ane io tsika tsy mifampitentsy anao zay tsy te halala zany pastera zany le manamafo zany aleo mihitsy aloha za aloha avelao am'izao andriamanitra mahafantatra ana za aloha hipetraka eto mihitsy aloha fa za aloha pastera aza mbola zany ataon'ny olo manamafo eo anatrehan'ny tena ianao ka mieritreritra hoe mbola manana firy taona ivelomana ianao raha tonga tampoka ny tompo aminao sy ny fahatezeranao io hoaizy ianao hoaiza ny hafaran'ny fanahinao hitondranao makaiza moa hitondranao makaiza ny avinavina sy ny tsy fetezana mela eloka io fitsarana tsy misy famondrapoany ery havana no an'ny olona tsy mety mamindra fo fatatsika tsara kaba ny tantarany farao ilay mpanjakany Egypta zay nambara hoe nanamafy foana ny fony izy na dia teo aza ny famantarana samihafa zay naseho an'Andriamanitra tsy ny rarahiny zany vao mainka nanamafy ny fony farao ka tsy nety nandefa ny Israely tsy nety ny aino ny Jehova izy efa potika ny Egypte oreo olona manakaiky azy nga tsy hitanao fa tena simba ny ny tanany nahoana ny manamafy fo toy izao anao ry mpanjako fa nanamafy ny fony izy satria nahoana misy avinavina atao tsy mety lefitra mihitsy izy ao anatrehan'Andriamanitra fa ny azy ihany mbola mihevitra ny tena ny zavatra izy ary hitantsika ny hafaran'izany zavatra fantatsika ny hafaran'ny tantara amin'ity an'io ty ry havana Jaona Paolo Batisa rehefa tonga ny antsoantso izy ho an'ny olona ho amin'ny fibebahana dia inona nataon'ny olona inona ny tokony ataonay zany koa ny tokony ataontsika amin'ity an'io ty tsy hanamafo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsika ka vao mainka hiteny hoe pio any io radio io hovay any io fa tena hitentsika amin'ity an'io ty inona raha ny tokony ataoko fa tena mandona mafy loatra zany tenin'Andriamanitra ny fiainako no ambaro anatin'izany inona ny tokony ataoko fa te hiova ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao anisan'izay manamafy ny fonao ve ianao sa anisan'izay vonina amin'ity an'io ty hiala amin'ny toerana zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra mitaonanao ary havana mitaonanao miteza handohalika eo anatrehan'ilay Andriamanitra izay mitondra zao afatra izao ka hiteny Andriamanitra inona ny takinao amiko vonina na inona vokatra zany vonina rehefa zay ny sitraponao na inona takinao dia vonina fa tsy hanamafy ny foko intsony eo anatrehan'ny afatrao ary zany ry havana dia tsy ho vitantsika zany averiko foana ihany fa tena angataony fanahy masinao omeo hery hafahako miala ao anatin'izao toe-javatra zay miazonazo
ny famarinana farany izay hitantsika dia izao hoe niara-ny fahatezeran'i Jehova Israely ka niely ary tonga alao ny tany vokatry ny fahamafisam-pony. Niara-ny fahatezeran'i Jehova Israely ka niely ary tonga alao ny tany vokatry ny fahamafisam-pony. Hitantsika zany mandiny 220 tapany farany ka hatramin'ny andiny 440 farany. Raha verina vakina zao le andiny 220 fotsiny dia ozy manao hoe ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy tamin'i Jehova tompony maro. Zany hoe vokatra ilay fahamafisam-po, vokatra ilay fahamafisam-katoka ilay tsy mety miaino dia izao tonga ny fahatezerana mafy avy tamin'i Jehova ozy izy. Mampatsiaro eto Andriamanitra zany hoe zany any nahatonga an'io faharavana sy fahampitehana io mahatonga anareo mitomany lava hoe isaky ny volana 5 dia ndeha hitomany faharavany tempolo. Dia nio tsara hoe inona nahatonga an'io faharavana io mandraisa lesona fa tsy le mitomany amin'ny ranomaso be akory ny zava-dehibe. Fa ny razanareo any zao ny zava-nisy nomena didy izy, nomena tena izy, nampahafatana, nampitandremana izy. Fa tsy ny aino izy, ary zany nahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra latsaka tamin'izy ireo ka dia noravana ny tanàna. Tsy ny aino an'Andriamanitra izy dia rehefa tonga koa ny fotoana rava ny tanàna ny antsoantso izy tsy nisy ny ainontsony. Tsisy ny ainontsony izy Andriamanitra, tsy ny ainoko tsony. Na eloko, na paritako, tonga babo tetsy sy teroa. Ary tsy zany ihany, fa le tanàna mahafinaritra teo lasa lao. Entiny ilazany hoe tena rava Jerosalema. Potika Jerosalema vokatry ny fahamafisam-pony izy ireo teo aloha ihany ane no nahatonga an'izany. Tsy misanga any Andriamanitra. Nisy mpaminany be dehibe mihitsy efa nalefan'Andriamanitra, nampahafantatra, nampitandrina, nampatsahivina andreto vahoaka reto zany. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Aza miandro kapoka vao hibebaka. Andriamanitra niaravana ka tsy azo vazivaziana izay afafy ny olona teo hotsinjaina. Zany ny ambarany tenin'Andriamanitra. Ozany hoe mafy be zany teninao zany ry pasteur. Mafy mihitsy zany ary na izaha izay mitoerana dia voakasika ao anatin'izany koa. Ozy ny fomba fitenitsika hoe 7 anao fa ny ray andro an'Andriamanitra. Misy farany ane ny ratsy atao rehetra. Misy farany ny ratsy atao rehetra. Io zavatra namafisan'ny olona ny fony tsy mety hialany io. Misy farany ane io e. Raha mbola mandray zo afatra zao ianao, tsy mbola fotoana ny kapoko zao, tsy mbola fotoana filatsahan'ny fahatezera zao, mbola fotoana antso-pitiavana zao mba hiovanao. Fa tsy tian'Andriamanitra ane ny fahatezerana ho alatsaka. Tsy sitrako izy ny afatesan'ny ratsy fanahy, fa ny mba hialany amin'ny lalan-dratsy ny mba ho velona izy. Zany ane ny sitrapon'Andriamanitra. Tena misy any avan'izany elo zany, tena misy ny elo. Ary tena misy zany hoe fiainana fahaverezana, fitomaniana sy fikotroana zany. Jesosy no niresaka any amin'izany. Raha manko tsy mieritreritra foana hoe Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, tsy namorona elo izy ny mpanakanto sasany. Tsy namorona elo, izy hoe dia andefa ny olona any amin'ny fahaverezana zany. Ary tena misy mpitoro filazantsara amin'ny teny izany hoe fampitahorana fotsiny zany. Mandaky an'izany Andriamanitra raha izany. Jesosy Kristy no niteny hoe matahora ozy izy izay mahay manary ny fanahinareo any amin'ny elo. Ahoana ny ilazanao fa tsisy ny elo. Nefa Jesosy no teny hoe misy olona mahay manary ny fanahinao any amin'ny elo. Andriamanitra no ambarina amin'izany. Matahorana Andriamanitra. Tena misy zany ary tena tsy vazivaziana io Andriamanitra. Tsy azo ivazivaziana io Andriamanitra. Ndray manko ozy ny olona hoe mbola eto aloha zay izao. Enina moa ny raharainay azany, zavatra mbola tsy hitany masonay zany. Ny eto aloha, fomba fijeriny zao tontolo zao zany. Isika dia mijery lavitra mihitsy. Tsy ny eto ihany no antony mahatonga antsika manompo an'Andriamanitra fa le aorianany eto indrindra ihany koa. Angamba ozy ianao hoe tsy vitako ny alisy pasteur. Tena miezaka ihany mba te hiove, mba te hiala fa ohatrany tsy mety mihitsy. Ohatrany miazona foana ihany le ratsy. Ohatrany tsy mety tafiala mihitsy ao anatin'ity zavatra ity. Matahotra koa ngamba ny sasany hoe raha miala amin'ity zavatra ity, raha miala amin'ity zavatra tsy araka sitrapona, inona zany ny hafarako, inona zany ny seho, ahoana zany ny toy izao. Amin'ity an'io ity ry havana, manome toky ianao fa raha Andriamanitra, raha nohony amin'Andriamanitra no tena hijoroanao sy mananao fahavodonana hiala, Andriamanitra miantoka ny fiainanao rehetra, aza matahotra mihitsy. Raha tena vonina andeha amin'ny fahamarinanao, Andriamanitra no ihany fiainanao. Ary ozany hoe tena tsy vitako, zany indrindra anie nanomezan'Andriamanitra ny zanany. Zany nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany zanany. Ampahery antsika, hiaraka amintsika,
ananantsika ery afaditsika manao ny sitrapon'andriamanitra fa zay ao amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra izy fa tsy maintsy manana ny fanahan'andriamanitra isika. Raiso Jesosy Kristy, raiso ny fanahan' Jesosy Kristy hitoetra ao anatinao. Izy ny anome anao ny hery entinao manao ny sitrapon'andriamanitra fa raha amin'ny hery tenantsika ihany dia tsy ho vitantsika izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe vonina iova ve isika sa mbola miandry-kapoka ihany vao hibebaka. Nitaonanao ary havana amin'ity anio ity averika ihany hoe izay olona anarina matetika ozy izy ka mihamafy adoka dia ho toritory tampoka ka tsy hisy fahasitranana. Zava-dozy izany nefa amin'ity anio ity tsy mbola loza no tonga ao anatrehanao fa mbola ny tanam-pitiavan'Andriamanitra no atsotrany. Raiso ny tanany, avelao izy isitona anao hiala ao anatin'ny fahamezinana, avelao izy isitona anao hiala ao anatin'ny aizana, avelao izy isitona anao hiala ao anatin'ny faharatsino. Meteza fotsiny ho tarihany, atolory azy ny tananao dia meteza hoe tompo ity ary aho eto ny fiainako, hanao ny sitraponao aho, tario aho. Raha fitinina izay rehetra nambara teo dia izao voalohany miantso ny Israely anao ny marina sy amindra fo ary tsy ampahorino maharefo indrindra Jehova. Mbola miantso antsika koa amin'izao andro ankehitriny izao hiaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia izao nanamafy ny fony ary tsy nihaino ny tenina ampitonena amin'ny mpaminany ny Israely fahiny ho Jehova. Engane izay rehetra mandray zo afa-drao mba tsy hisy hanamafy fo fa tena hanaiko hoe tompo reko ny teninao, reko ny antsonao, inty aho, voninao, hanao ny sitraponao ao manomboko izao. Ary farany niara-ny fahatezeran'i Jehova Israely ka niely ary tonga lao ny tany vokatry ny fahamafisam-pony. Ny olona manamafy foana ka ho potika sy ho simbe, ho rava ny tokantrano, ho rava ny fanompony, ho rava ny fiainan'ny ray manontolo, ho rava daholo ny zavatra rehetrarehetra na dia ny fahasalamany ary. Rehefa ho toka manamafy voka tsy mety miala, tandremo hoe anio raha mihaino ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Meteza hanantona dia hibebaka hanaiko hoe tompo resy aho, vonina anaraka anao aho. Ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra. Amen.